Ny Skadi Junior kosa indray mbola tamin'ity fananana ity ihany dia ny ekipan'ny US Acad Fotsy no nandrobaka ny amboara tamin'ny fiadina tompon-daka ny Ligue Nalamanga izay mbola teny amin'ny kianjan-dotam-pianaka izay ihany koa moa no nanaovana ny lalao famaranana tamin'ity maraina ny alahady ity. Tamin'isa enina no telo no navohositra tompon-daka ny Ligue Nalamanga ho an'ny Skadi Junior ny ekipan'ny US Acad Fotsy naloana ny ekipan'ny US Cup izany dia natao atao nandritra ny famaranana tanterahany tatsy amin'ny kianjan'ny Makian-dotam-pianaka io tolakandro io. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'isa enina noatra ny ekipan'ny Maitokely. Teo amin'ny fidirana faharoa kosa dia niezaka nanenjika ny elanelan'isa ny mpilalao Cup saingy efa nametraka fiarovan-tena matso ireto mpilalao Acad Fotsy reto. Nitondra vitana tsara ho an'ny ekipana Acad Fotsy araka izany ny fanamiana vaovao izay natotry ny kandidata dadoa azy ireo tamin'ny herinandro iny ny alohan'ity famarana ity. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka moa no nandraisany pomba ny ekipana Acad Fotsy izay ity fandresena sy ny amboarina mahatompon-daka ny Nalamanga ho an'ny Skadi Junior ity.